Kristy tokony ataon'ilay fiangonana. Izay rehetra sitrany sy tian'ilay Kristy no tokony ho sitraka sy tian'ilay fiangonana. Izay rehetra tsy tian'ilay Jesosy Kristy ao amin'ilay fiangonana dia tokony tsy ho tian'ilay fiangonana. Fa raha ohatra zany hoe zavatra hafa ny tian'ilay Jesosy Kristy ho apetraka, zavatra hafa ny ataon'ilay fiangonana ety ivelany, dia izay le hoe tsy arak'ilay vola izy. Voaratsy zany no anatin'ilay olona dia mamoaka zavatra ratsy izy. Fa raha ilay tena voatsara ilay atao hoe Kristy ny ao anatin'ilay olona na ilay fiangonana dia mifanaraka amin'izay koa ny zava-misy ety ivelany. Ka io ety ivelany io zany no hojerentsika vetivety amin'ity androany ity, satria maro ihany milaza fa samy misehon'i Jesosy, samy nofidian'i Jesosy, sy ny sisa sy ny sisa. Dia tsy averina intsony ilay teny hoe ny voany no ahafantarana ny hazo, na hoe tsy misy hazo tsara mamovo ratsy, tsy misy hazo ratsy koa mamovo tsara, fa dia arakaraka ny ao anatin'ilay hazo ihany no voa avoakany ety. Dia ho tahak'izay koa zany le hoe raha Kristy ny tena voa, dia zao izay momba ny Jesosy no tokony momba n'ilay fiangonana. Ka zao ary noho izy, raha ohatra zao tsika niresaka momba ny apôstôly izay tsy resahana lava be, dia fantary hoe arak'ilay tena fomba fifidianana ve le apôstôly. Fa eto aloha zany na mahafaly na tsy mahafaly, dia za zany tena milaza ary mbola manamafy fa tsy misy ny apôstôly vehivavy. Namarintsika tamin'ny soratra masina zay. Ka raha ohatra zany vehivavy le mpitondranao, dia izy no milaza fa izy ny fiangonan'Andriamanitra farany, dia za tena miteny am-pitiavana, tena miteny am-pitiavana amintsika. Eny hoe ny titeny anankiray ity ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 dia ny 17. Jaona voalohany toko 7 17. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, vakina ny teny manao hoe: anaka, aza vela isy hamitaka anareo izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka aza. Aza vela isy hamitaka antsika zany, fa rehefa ny Baiboly no nanoratra hoe lehilahy ny apôstôly, dia na inona na inona na inona na inona filazan'ilay olona, apôstôly izy nefa vehivavy, mifanohitra amin'ny soratra masina zany. Zay ny fantaro ry hava-malala. Dia zay zao le hoe voa anankiray zay. Ny voa amin'ny maha Jesosy azy zao dia hoe tsy mifidy apôstôly vehivavy izy, fa apôstôly lehilahy ihany. Tadidio zay ka tokony hifanaraka amin'izay le fiangonana. Fa raha vao manohitra zay zany le fiangonana, tsy an'i Kristy izy aloha, fa mpanohitra an'i Kristy. Dia mazava loatra tsy izy lay fiangonana farany. Manarak'izay petraka ihany ty teny ty hoe aza vela isy hamitaka antsika ary izay manao ny marina ny marina. Dia tiako hipetraka ao anatin'ny sainareo rehetra mihitsy zany hoe ninona tenin'ny olona tokony fantatro ny tenanao hoe za tsy anaiko fitahana. Tokony fantatro hoe za tsy anaiko fitahana, za manana ny marina, tsy hoe za manana ny marina fa za mahalala ny marina voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Voa anankiray zany aloha ndesantsika ty hoe tsy misy ny apôstôly vehivavy fa apôstôly lehilahy. Ka zay manana apôstôly vehivavy rehetra zany tonga dia fa raiso am-panetretena hoe tsy izany le fiangonana zany, tsy izany le fiangonana zany. Dia manarakarak'izay inona ihany koa no heverina fa voa azontsika hojerena ahafahantsika mamantatra n'le tena hoe any Kristy na le tena hoe fiangonan'i Kristy. Andao ary hijery kely tsika amin'ny filazantsara ny Jaona, dia ny toko 7 andininy 9:7. Jaona toko 7 andininy 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Jesosy namaly hoe: ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho, nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Misy dikany lehibe io teny io izay tena tiako mba ho raisinareo amin'ny fahendrena. Tena tiako mba ho raisinareo amin'ny fahendrena mihitsy. Ny fanjakako ozy izy Jesosy tsy avy amin'izao tontolo izao. Zany hoe manana fanjakana ihany izy fa tsy avy amin'izao tontolo izao, ary tsy eto amin'izao tontolo izao. Zay koa voa anankiray zay. Fa raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia niady amin'ny mpanompoko, dia tsy navelana ho voatolotra taminareo zay le zavatra tiany napetraka teto, nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Fantaro ary arak'izay raha manana fanjakana Kristy dia fanjakana tsy avy amin'izao tontolo izao. Ny dikan'izay dia hoe
misy ny fanjakan'i Kristy ary misy koa ny fanjakany zao tontolo izao, na hoe ny fanjakana avy am'izao tontolo zao. Dia ny any Kristy zany de afa tanteraka mihitsy, ary afa tanteraka koa la hoe fanjakana an'izao tontolo zao sy avy am'izao tontolo zao. De tsy any misy aozy izy ny tompo fa ty am'le anankiray. De every tsara ihany koa fa zay vo zay dia betsaka amin'ny karazam-piangonana maneran-tany mihitsy no milaza am'izao fotoana zao tena milaza fa voafidin'ny tompo ho tafiditra ao anatin'io fanjakana an'izao tontolo zao io. Nefa Jesosy Kristy dia nilaza mihitsy fa tsy aniny anaozy izy fa aty amin'ity anankiray ty. De tena raisom-pahendrena ry zanak'Andriamanitra malala isany, izay tena mitadiny marina, izay tena te hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, izay tsy te ho voafitaka ary tsy te ho voarepirepy. Tena raisom-panetretena mihitsy fa fetsy aneny devoly, tena fetsy ny devoly resaka aiza malala, ary io le ndresahako anao hoe ny atao anaty koa te hanitsy be mihitsy, te hampafantatra be anao mihitsy hoe zao anie ny zavatra marina, raha ny baiboly no resahana ary zao zavatra tsy marina. Ka raha misy ny zavatra tsy marina resahako eto aza izary ny tezerany, fa tokony hafaly atsika ary mahafantatra hoe ary tsika kay zany voafitaka, tsika kay saika ny fitahana, tsika ohatr'izao so ihany fa nisy ty fandarany ty nampafantatra atsika ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Ka zao ny any ampitan-dranomasina aloha zany tsy de fantatry loatra ary tsy hidirantsika lalina, fa raha ny eto Madagasikara fotsiny zao de efa tsy vitsy, tena tsy vitsy mihitsy no nilaza hoe voafidin'ny tompo, na hoe nisehoan'i Jesosy Kristy na hoe nosorany Jesosy Kristy be de be ny fomba filazany azy. Fa raha kapitsika amin'ny teny tokana de hoe hanavitra ny Madagasikara ao amin'le fanjakana anankiray izay atao hoe an'izao tontolo zao. Io fanjakana anankiray izay hoe an'izao tontolo zao sy le hoe avy am'izao tontolo zao io, nefa io le niresahan'i Jesosy tamin'le teny malaza be ary fantatsika rehetra hoe io nge le hoe any Kaisara, avy eo izy ho any Kaisara zay any Kaisara, ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Zany hoe samy hafa zany ny fanjakan'ny Kaisara sy ny fanjakan'Andriamanitra. Le fanjakan'Andriamanitra no fanjakan'ny Kristy izay niresahany hoe tsy avy am'izao tontolo zao, fa le fanjakan'ny Kaisara kosa fanjakan'olombelona, ary azo lazaina zany hoe io le sady an'izao tontolo zao no avy am'izao tontolo zao. De tsy aniny anaozy izy Jesosy Kristy fa aty. De asa raha naheno ianareo fa de zao nisy lehilahy, nisy vehivavy mpitondra fivavahana ny resahako eto, ny olona mpanao politika moa zany iny izy reny efa mpanao politika reny ary io mihitsy ny azy ny fiainana. Fa itsika zany miaina ao anatin'le hoe sao de sanatria voafitaka ka hoe mpitondra fivavahana no milaza fa nisehoan'i Jesosy Kristy, na nomeny Jesosy Kristy baiko, na hoe nosorany Jesosy Kristy hitondra fanjakana ao anatin'le fanjakana an'izao tontolo zao. De maro izy reny ary milaza mihitsy ny sasany fa de hoe na aminany nahita fahitana, de eo koa mba raisitsika keliny ampitsika aloha ty tena anankiray ty anamarinana zany hoe hafa marina le fanjakan'ny Kristy, hafa le fanjakan'izao tontolo zao. Ka raha misy zany mpitondra fivavahana kanefa mandrombaka ny fanjakana am'izao tontolo zao de zao io fiangonana io tsy an'i Kristy, satria nahoana manohitra lay voa momba an'i Kristy. Amarintsika kely iny ao amin'ny filazantsara ny Jaona ihany de ny toko fahenina andininy fa 5:10. Jaona toko fahenina andininy fa 5:10. Enoy tsara anie le vaky teny, Jaona toko fahenina andininy 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazian-keriny ataon'ny mpanjaka, de niala ka lasa indray izy rery nakany an-tendrombohitra. Every tsara nge zany teny zany. Jesosy zany nalala tsy fantatsika hoe inona zavatra niseho teo tamy am'izay vahoaka be dia be. Inona ny antondihan'ireo vahoaka be dia be reo? Hakan' Jesosy an-keriny atao inona? Ho atao mpanjaka. Tantara misy eto amin'ity tany ity anie zany. Tena tantara misy eto amin'ity tany ity zany. Fa inona no akon'le izy tao amin'i Jesosy Kristy? Jesosy ozy izy de zao niala izy de lasa. Zany hoe tsy tao anatiny Jesosy mihitsy zany le hoe hanjaka hito am'izao tontolo zao, na hitondra fanjakana hito am'izao tontolo zao, satria izy de manana ny fanjakany
manokana. Ka zao noho izy a, raha ny mpanao politika ho iaho a, inona moa na ny anjentsika amin'ny mpanao politika? Zay mampanao politika anazy ary io ny anazy ny tena tanjona. Fa raha ny mpitondra fivavahana kosa no milahatra amina mpanao politika tahaka an'izany, indrindra raha milaza fa hoe nofidian'Andriamanitra hanao tahaka an'izany, de za zany tena miteny amintsika hoe mifanohitra, tena mifanohitra am'ilay vo an' Jesosy Kristy zany a, ka tsy tokony ho fitahantsika. Dikan'izay de hoe raha izany a lay mpitondra fivavahana, na izy apôstôly na izy inona araka amin'ny filazany, de aza mety ho fitahana isika araka le teny napetrako voalohany teo, fa tsy manana voan'ny Kristy izy. Dikany tsy izy lay fiangonana farany, na de milaza ny tenany ho fiangonana farany ary izy arak'izay fampianarana ataony eo. Io zany manamarina an'le Jaona toko fa 8 nivakitsika teo ihany, hoe hafa ny fanjakan'ny Kristy a, hafa ny fanjakany eto am'izao tontolo zao. Ny an'ny Kristy de tsy any ny tarigetrany sy ny lalany fa aty am'le anazy, kanefa io le niresahako hoe le voa an'ny Kristy nge zany de hoe manao mankaty a ankavanana, fa le olona mitondra mankaty ankavia, mifanohatra amin'ny an'i Jesosy Kristy, nefa izy milaza fa fiangonana voafidin'ny tompo, fiangonana nahoron'ny tompo. De zao ny safidin'ny tsirairay a samy manany ny azy, na izy hanao politika na izy tsy hanao politika, na izy hilatsaka kandida na ahoana, raha olona ao amin'ny maha olon-tsotra anazy. Fa aoka tsy hafangarontsika mihitsy le resaka, fa za zany tena miresaka mihitsy hoe hafa ny tarigetrany tompo raha mifidy olona izy, fa izy tsy mifidy olona mihitsy amin'ny maha mpitondra fivavahana an'le olona ka anositra n'iny olona iny a hiditra ao amin'izay zavatra zay. Zavatra samy hafa reo zany araka le teny Jesosy Kristy hoe aleo ho an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara, ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Ka raha ny olon'ny Kaisara aleo hiazakazakany mihitsy, tsy hidirantsika mihitsy reny ary tsy sakanatsika reny, satria efa an'ny Kaisara reny zany, zay le hoe fanjakana eto am'izao tontolo zao. Fa le milaza ny tenany hoe an'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra, zay zany ty resantsika eto ity. Voa anankiray koa zany zay a fantatsika, ary averiko ihany ny teniko hoe aza manaiky ho fitahantsika ny amin'izany.